Mbola ampitomboana aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia misaotra ny tompo sika fa mifarina sady volana vetivety alady faefatra sady anio ry havana. Tena fahasoavana daholo zany ka dia anio koa zany no farany andiniantsika aloha hevitra hoe ahoana velon'ny finoana ny mpino. Ary matetika rehefa farana tahaka an'izao dia somary mamitina an'izay voalaza tao anatin'izay volana izay zany isika ry havako. Andeha ny boky mpaminany Habakoka no akatsika ny toriteny ry havako. Habakoka toko 2 ny andininy 4. Tsara raha mivelatra eo anatrehantsika mandrakariva izany. Ao ary nahita ve nareo? Mora kely ilay izy Ndao ary raha namaky amin'ny anaran'ny tompo. Fa ny marina ho velon'ny finoana. Zany koa tsara atao tsinjery mofinaina iainana ao anatin'ny volana. Fa tonga dia tadiditra ohatran'ilay teo zany, tonga dia tadidy daholo mihitsy satria mora kely. Eny ary. Andeha aloha jerentsika vetivety ny tontolo mamaritra ny havian'izany teny zany. Manan-danja be io satria io tenin'ny mpaminany Habakoka io zany dia miverina intelo amin'ny testameta vaovao. Dikan'izay manan-danja ity teny ity. Tena manan-danja ity. Ka toy izao aloha ny tontolo zany. Tamin'ny andron'ny Habakoka zany dia natanjaka be mihitsy ny Babiloniana. Efa resy ny Asiria. Efa resy koa Egypta. Ary dia mandrao an'izy zao no tena hiditra amin'ny Proche-Orient iray manontolo iny. Ary tafiditra ao anatin'izany Palestina misy ny reto tany nivoaka an'Andriamanitra reto. Vokatra zany ry havana dia natahotra izy ireo. Ary dia nieritreritra hoe inona ny atao satria firenena dehibe aza fa resin'ireto Babiloniana reto. Maika fa zareo amin'ny tany kely io. Ary tamin'izany aloha resaka geografia ity. Resaka geografia zany ity raha andeha amin'ny lalan-tany ny avy aty Eropa dia raha avy aty Eropa ianao ka andeha ho any Afrika avaratra dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny Palestina misy evoaka an'Andriamanitra iny. Dia tahak'izany koa raha avy aty Afrika zany ianao ka andeha ho any dia tsy maintsy mandalo eo. Dikan'izay zany dia tena tsara mihitsy mahazo an'io firenena io satria lalana io izay tsy mandeha amin'ny ranomasina zany. Mandeha soavaly, mandeha rameva sy ny sisa dia mandalo io. Dia izay zany mahatonga an'io dia nirora ny voaka an'Andriamanitra. Dia hita amin'ny mpaminany Habakoka fa tena njaly ny olona. Ary hitany koa tao anatin'izany ny fahotana nefa mbola iaina nyreto vahoaka rehetra. Dia vavaka tamin'Andriamanitra ity mpaminany ity satria zava-dehibe ho aminy ny mitodika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia zao ary ny vanim-bavaka azon'ny Habakoka ry havana. Mbola ho velona ny voaka an'Andriamanitra raha toa ka miankina tanteraka amin'ny tompo. Ary indrindra miankina amin'ny tanteraka ny finoana. Ny fiankinana amin'ny tompo ry havana dia mifamatotra ao anatin'izany koa ny fiandrasana, ny fanantenam-pamonjena avy aminy. Ary indrindra mifamatotra amin'izany ny fiainam-pibebahana avy amin'izany. Eo ny ororo, eo ny tahotra, eo ny tenin'Andriamanitra dia avy amin'izany ty anankiray ity. Ny marina ho velona inona? Ho velon'ny finoana. Aza matahotra ny Babiloniana fa ny marina ho velon'ny finoana. Zaraina roa ary ny toriteny. Ny voalohany dia iza ary ireo marina ireo? Mba ilaina koa mahafantatra an'izany mantsy. Iza ireo marina ireo? Dia tsy fantatro na malagasy rery fa indraindray hono rehefa anontaniana tsika hoe iza moa ny anaranao dia tsy tonga dia mamaly fa fa ilainao inona mbola fanontaniana indray koa. Fa ataonao inona mbola fanontaniana indray koa no mivoaka ao anatin'izany. Nefa tonga dia valiana fotsiny hoe rakoto. Izay zany dia izy. Fa rehefa napetraka hoe iza ary moa reto marina reto dia lasa tranisy fanontaniana ny tsiro tapoka indray aloha mialohan'ny amalitsika azy ry havana. Hoe inona moa ary no nahatonga an'Andriamanitra ampiasa ny jentilisa Babiloniana mba hampijaly ny vahoakany? Mampieritreritra zany. Faharoa, ahoana no faizin'Andriamanitra
miaraka amin'ny tsy marina, ny marina ry havako. Tadio ny marina araka an'le soratra masina vakitsika teo zany ny marina amin'ny finoana no velony. Eny nao ary valiana izy hoe iza ireto marina ireto. Faly ny ary vao manomboka ty andininy faefatra ty dia ahitantsika zany fa misy olona tsy marina, misy olona tsy mahitsy. Ny fiainan'izy ireo dia mifangaro herisetra, tsy fahamarinana, asany ratsy, ady, fifanoerana, avinavina ary miendrika tsy fanarahan-dalàna rehetra, indrindra tsy fanarahan-dalàna mifanaraka amin'ny soratra masina ary mifampotsampy. Mbola resantsika betsaka rio rehefa aveo koa indrindra rehefa ny manam-panahy zany resaka lalàna sy ny sisa izany. Ry havako, ireo tsy marina zany dia zao ireo lay atsona koa hoe indraindray zany tsy mino ilazana azy. Zay zany le tsy marina ary manana zay mandresy lahatra azy izy eo amin'ny fiainany ao anatin'izany tsy mahitsy ary tsy mitana ny fahamarinana araka ny soratra masina. Izy ireo zany dia mifanohitra amin'ny marina. Izy indray marina, ireo antsoina hoe tsy manatsiny, ireo le ambara hoe manana fiainana mahitsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Izy ireo lay mino, mahatoky ary mana tenan'Andriamanitra sy ny asany. Zay lay marina. Io zany indraindray efa mety ho tonga amintsika malagasy zany indraindray misy ohabolana malagasy anisan'ny tsy tiako ihany indraindray le hoe Andriamanitra tsy anjony inona, tsy anjony hafa dia inona, andrasaka etany na dia efa hitsahany lela ny etapon-doha azy tsy mahazo zay ilaina dia atao any miandry an'Andriamanitra eto, tsisy hetsika mihitsy fa dia miandry an'Andriamanitra fotsiny eto zany. Eny tsy maninona zany fa ao anatin'ny fatokinan'Andriamanitra ho an'ny marina sy ny asan'Andriamanitra dia misy asako andrasana amin'ny marina ry havana. Ary zany no hitantsika eto amin'ny toy tantara ity. Ka izao na dia ho tonga aza amin'ny Babilonianina ho avy izy ireo dia ho avahan'Andriamanitra ninona? Ny marina sy ny tsy marina. Zay zany hitantsika eto. Ary zay mihitsy tsy ho aringan'Andriamanitra miaraka amin'ny tsy marina, ny marina ry havana, indrindra ny marina amin'ny finoana. Amin'izao andro sika izao andao andray fampiarana, io zany karazana Babilonianina vaovao tsy maninona, ireo zay mihevitra hampiatra ny heriny sy ny fahefany samihafa hitantsika eto. Io dia mety misokomiadana, io mety tena terivemanta, io mety any amin'izay jerenao any, any amin'izay enonao any, ary any amin'izay mety akafizinao any. Zany ny Babilonianina vaovao manantanina ny vahoakan'Andriamanitra ankehitriny. Miditra lalina ihany tsika. Ao ireo karazam-pinoana, ao ireo karazam-pivavahana samihafa amposesika. Ary eo koa lay atao hoe ngamba endriky ny atao hoe zao ny alalana ny atao hoe olona mandroso. Ary ataoko anaty fonotena zany atao hoe civilisé. Dia manaraka ny fitsim-piainana sy ny fomba fiainana, fomba fisaina, fomba mampanao an'izay verina hoe mandroso. Ka tara zay tsy manao an'izany dia tonga ary le kristianina, tonga ary le marina dia lasa manaraka an'ireny anjambany fotsiny koa fa dia zay te handroso sy ny sisa. Ary indrindra andro ny fahalalahana izao ry havana, aoka isika ary aya mantatra tsara mba azontsika mitoetra marina mahitsy amin'ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra. Inona no akasahany fa ny marina amin'ny finoana no velony. Ankoatr'izany dia tia mba misy zavatra iray ndraiky ohatra amin'ny resaka malagasy foana amin'ity anio ity. Vao mijery fotsiny tsika
Mandehany eny an-dalana eny eny markorina eny de tonga de fantatrao fe gasy iny tsy marina ve zany hita fotsiny tsy fantatro ahoana ny alatsy gasy iny fa za de tonga de mahalala hoe gasy iny aveo ndraiky koa hita maso inona ny alalana koa efa malagasy isika miteny gasy zay koa aloha zany zava-dehibe zany fa ny atao hoe tsy hita maso de anankiray am'izany ho nyty toetra ity tsy te ho ratsy sanamba miara-miombona am'izany tsika nahoana ny malagasy on tsy te ho ratsy tsy te ho ratsy eo anatrehan'izay verino lehibe ohatra ndao tonga de resina ny ohatra ty am-piangonana tsy te ho ratsy eo anatrehan'ny pastera tsy te ho ratsy eo anatrehan'ny dekona tsy te ho ratsy eo anatrehan'ny ploan sampana na ny toy izany tena de hita ary pastera ao anatin'ny toriteniny fa tsy tenin'ny baiboly tsony zany tenen'ny pastera zany fa tena tenin'ny pastera zany de tsy te ho ratsy ay zany tsy te ho ratsy eo anatrehan'ny pastera de mangina fotsiny Ditran'izany koa ny an'ny sehatra samihafa any fa tiany anankiray zay ataoko hoe veriko mahakasika antsika manokana ry havana ny marina ny finoana ny velona ary indrindra mba teo marina isika zay no antonyovako an'izao ohatra zao lay tsy te ho ratsy mizara roa tsika amin'ny ankapobeny de ny tranainy sy ny vaovao zay zany le izy de reo tsika reo de indraindray zany tsy te ho ratsy eo anatrehan'ny tranainy ny vaovao tena manana hevitra na zavatra tsara ny takan'izany sy izay traika efa ny aina ny tany de mody fanina daholo eo de samy mangina eo fa tsy te ho ratsy ry havako raha resaka finoantsika tsy misy an'izany tsy te ho ratsy zany tian'Andriamanitra ho tsara daholo alao zany tsy te ho ratsy amin'ny rakoto manomboka eo amin'ny pastera sy zany fa ny marina amin'ny finoana no velona ary zay ihany tsy nitoriako ry havana ny perikopa tamin'ny heriny lay Ezekela 3 nanomboka amin'ny 9:20 le resaka hoe mpitily zay zany le tamin'ny heriny inona io hoe mpitily ny mpaminany mpitily ny fiangonana mpitily koa za kristianina tsairay avy raha fitiniko kely de tahaka zao raha ianao izy no mahita ny fahotan'ny hafa kanefa tsy nanarinao izy de ahoana le toendra tadidinareo zao fotsiny adinina aminao ary izy koa tsy avitra fa zao raha mahita ny fanotan'ny hafa ianao ary nyteneninao izy de nanarinao izy de niovy izy voavonjy le olona ary voavonjy koa izy ny fanahinao zany ity marina ity ry havana jereo Ezekela 3 manomboka amin'ny 9:20 zava-dehibe ho atsika ary zava-dehibe ho atsika ry havana ny marina na koa ny olo marina velony ny finoana de rehefa ny fiainantsika de marina mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra zay ary zay ihany tsy hananana hena maso io ary indrindra mbola zany no mahatonga antsika mbola tahaka zao men'Andriamanitra fotoana amakiana baiboly men'Andriamanitra fotoana andana ty am-piangonana men'Andriamanitra fotoana aniresantsika toriteny mbola tian'Andriamanitra tsika andeha amin'izany marina zany fa ireo ny marina reo araka ny finoany eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra faharoa ry havana raha zay le marina de ndao mba hijery indray tsika mazava-dehibe ny finoana amin'ny Hebreo de iray fototeny reto amen io zany tena milaza mihitsy hoe certitude zay zany le izy de azo tenentsika hoe marina na ny tena marina tsy manino iray fototeny zany ny amen ny marina na ny fahamarinana ny finoana ary koa ny fahatokiny iray fototeny reo iray fianakabibe reo noho izany de mifamatotra ireo zany de azo dika tahaka zao zany ty hoe ny marina ny finoana na ny mahatoky no velony azo tao an'izay koa zany ty ry havako ho avy ny babiloniana araka ny teneniko teo ho avy ary izy zao tonga amin'ilay mialokaloka ao anatin'lay atao hoe fanatotoloana na mondialisation na globalisation
Ary everiko any terena iaina antsika amin'izao le izy. Alefa mandehandeha any amin'ny masontsika any amin'izay jerena sy ny sisa ny anao maro sasaina mihitsy indraindray. Eo aminao le mitady eo amin'ny azo efa malaza be sy ny chat GPT sy ny tiaman'izany iny dia eo ampidirina zavatra fanjeno mitsofoka tapoka indray le pub makararindou sy zany mbosesika zany rehetrarehetra zany fa manahoana tokoa ny fandehan'ny finoantsika ry havana fa zao ny marina ny mahatoky ny tsy mivadika amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina satria fa matro reo isika teo reo ny tsy ho faty. Ho avy Jesoa, ho avy Jesoa, ho avy izy tsy tahaka amin'ny Babiloniana nandrava akory fa ho avy izy aninona hitsara aninona ny velona sy ny maty, ny marina amin'ny finoana sy ny tsy marina amin'ny finoana iaina ny andavanandro, ny mahatoky ny tompo sy ny tsy mahatoky azy amin'ny fiaina andavanandro. Lay velona eto dia velona mandrakizay rehefa ho avy Jesoa. Ry havako misy zavatra nanahirana ho antsika izay mpanaraka an'ireny tambazotra sosialy ireny raha ataoko hoe 2 na 3 herinandro lasa izay dia niresaka inona? Resaka famadihana zany. Dia hoe nisy lasa fifanoherana be eo amin'ny mpitandrina, eo amin'ny protestanta sy ny inona ity sy ny tsy mino amin'izay mino amin'izay inono rehetrarehetra any izy dia nanao fandaharana zay everiko hoe ratsiratsy any sy tsy fantatro izay nahita an'izany fa eto kosa tsy maintsy amaly izany nisy pastera ny Jorovavimbelona zany nampianatra dia nilaza izy vao anankiroa fa avy any amin'ny dadany izay le tsy mamadika sa avy any amin'ireny ny fandray amin'ireo dia izy nefa mivavaka tany amin'ny famadihana ho zay zava-dozy zany satria nahoana fa inona moa no mahatonga ny olona madika inona no mahatonga ny olona anao famadihany minoninona izy mino ny fitahiany razany zay no milafika ao na ahoana na inona mampivory ny fianakaviana mampifankatia tsy maninona endrika ivelany zany fa finosiny io fitahiany razana marina ny finoana zao resahantsika zao ary miresaka finoantsika tena tsy mifangaro tsy azo ampilarina amin'i Jesosy Kristy. Ny razana ry havana tsy azo zany raha misy ny razana amita ny kambotony efa tafita dia zay amin'ity fiainantsika ity zany fa zany tsy maintsy toriany zany tsy maintsy ambary zany mba hananantsika finoana marina mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ary zay no mahatonga ny verina intely ao amin'ny testamenta vaovao Romanina 1:7, Galatiana 2:1, ary hitantsika teo rehefa farany mbola resaka ny anankiray fa ny amin'ny Hebreo ny anankiray 9 zany nampilaharin'ny Paoly mihitsy mantsy ireto zavatra roa reto. Voalohany ny fanarahana sy ny fankatoavana ny lalàna boky 5 Mosesy ary ny ray faharoa dia niezaka atao amin'izay asa samihafa heverina fa mahavonjy mitondra soa fanaovana asa soa nampilaharin'ny Paoly reo dia sao izy Galatiana ny vakiana tamintsika teo 7 fa tsara manomboka hatrany amin'ny 7 ray manontolo ary nambara tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo raha tsy diso any 10 raha tsy diso izy teo zany zay moa tsy niaraka fa ny fanahy masina nampimbona anay dia izy nipitarika nanomana an'ireny dia reny izy rany sao ary le lazaina teo hoe ohatrany tonga dia mahitsy be mantsy le tsy mifanarahan-dalàna raha zay zany no mahavonjy dia ohatrany lasa amin'le anarchie ny anarchie tsy isy lalàna fa fanjakan'ny baroky tsy zay le izy eto fa misy zany ny olona amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao ho an'ny tany Roma ho an'ny tany Galatia efa tsy ao ambanin'ny lalàna n'ilay 5 boky 5 Mosesy intsony fa efa tonga Jesosy Kristy nahatanteraka amin'ny famonjena niza nandray an' Jesosy Kristy ary mino azy dia efa tiapony ny lalàna zay le izy zany tena tsy jangajanga zay rehetra nandray an' Jesosy Kristy misy mahatoky azy tsy angalatra zany tsy hanao ny tsy marina rehetra sisy zany efa tiapony ny lalàna satria zay efa nanaiky
Any Jesosy tompo sy mamonjy, noho izany no pôlitsia tsy mbola fanarahana ohatry hoe manajany andro sabaty sasao ny tanana alohan'ny hinany zay tsy izany intsony no mahavonjy zao. Fa finoana any Jesosy Kristy. Ary faharoa, tahak'izany koa hoe non, tsy fanaovanao asa soa zay zany, tsy fiasahany hoe zana afoy an'izao ho andry malahelo na ho Andriamanitry dia za zany zao voavonjy tsia, tena tsia. Fa zao amarinina amin'ny finoanan Jesosy Kristy isika, ary izy rery ihany, Jesosy rery ihany no afaka manamarina antsika amin'ny finoana. Dia izay le hoe ny marina amin'ny finoana no velona, tsy ho faty tsika amin'izao fiainana izao, ary indrindra tsy ho faty koa rehefa ho avy Jesosy hitsara velona sy maty, fa ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Zava-dehibe zany hitantsika eto ry havana, ary izay no hitantsika amin'ny ainan'ilay raim-pianakaviana. Voalaza tamin'ny soratra masina Jaona 4:4 ka hatramin'ny 4:15 teo. Ny mampiavaka an'ity raim-pianakaviana ity, tahaka ny tamin'ny heriny koa le zanany any an-tranony any, fa izy no nanatona any Jesosy. Hoy zay hoe rehefa anona tsika dia fitinina lisy dia fandraisantsika izany dia mbola veriny, fa izy no nanatona any Jesosy. Aingana fa maty ny zanaka mba avonjeo, tena zay mihitsy teneninao efa mba vahoana sisa. Fa dia ozany Jesosy tokoa ndana verina fa sitrana ny zanaka ao. Io zany le guérison à distance, fa koa zany le izy, satria fa efa any Jesosy zany. Ary izy nino any Jesosy, nino ny teniny hoe ndana. Fa velona ny zanaka ao, tsy mbola nijanona teo, ndana ianao rangamba mametra tanana aminy andany ianao ngamba ataovy an'izao izy fa ndana fotsiny. Dia hitantsika hoe oviana izy, voatoka izy dia tsy henain'ny olona, velona ny zanaka ao, oviana tamin'izany any resaka tamin'ny tompo mihitsy. Zany ny finoana, Jesosy ihany no afaka manamarina ny finoko. Noho izany ny fiainam-pinoko, ny fiainam-pinoanao samy miezaka andehananao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, dia ny Baiboly ry havana, ny tenin'Andriamanitra iray manontolo zany. Isaorana ny tompo raha mijery an'ity diary ity nareo, sao dia misy mbola tsy manana an'ity diary ity aloha, diarin'ny FK Matsangany ny tanany, foatra mbola misy ihany mantsy. Raha mijery an'ity ary ianareo dia izao ny alady anio dia alady hitondrana am-bavaka ny diakonina sy ny olona ary ireo voamera samihafa, ohatsotsika izy ireo hoentsika am-bavaka rehefa avy eo. Fa izaho manokana ry havana tena misaotra ny tompo mihitsy, fa ny fisian'ny mpiara-miasa amiko eto amin'ny fiangonana, ary voalohany amin'izany ny diakonina ny olona, ary indrindra nareo any amin'ireo voamera samihafa, no nahatonga antsika afaka tahaka izao, miaraka mivavaka tahaka izao, afaka mandamina tahaka izao. Zavatra tokana eny ny tanontsika tena nanan'ny olona finoana zay ihany. Dia efa misaotra nareo aloha aho, fa nandritra n'izay fotoana zay, taona vitsivitsy zay, dia tena mirindra tsara ny fiaraha-miasantsika. Ahoana ny hatanteraka ny fampiompavahana ry havako, mba sao dia tokony mba mizaka tsika izao nde mba hitondra Baiboly sisa sy ny anona, fa ohatran'ny to ilainaina hitondra Baiboly ty zao fandavan-tena be ny nanao an'itony, tsy fantatro firy ny nataony sisa ny imprimer, tsy efa tsy vita moro zany mbola atao aloha ny sezi, avy eo ndraiky hoe zany taratasy sy sisa any amin'ny fiangonana hafa toy ny mbola mandrotsaka kely mametraka kely, zay vao mahazo ny tahaka an'izao, fa ny tsika zaraina fotsiny. Zany ny fiasian'ireo mpiara-miasa ato amin'ny fiangonana, diakonina, olona voamera ary tsika mpanray-fanasan'ny tompo, mba azahoantsika tokoa ho marina ary ho velona ny finoana, ary miaraka velona ny finoana. Dia joroan'ireo any amin'ny voamera samihafa sy ireo diakonina zany araka amin'ny fanomezam-pahasoavana ananany. Noho izany dia mampahery anareo ao mipelina mitarika ny diakonina sy ny sisa reo isika any amin'ny voamera sy any amin'ny sampana rehetra any mampahery anareo hatrany. Fa isika zany izao ny voalohany hitsoro vavombelona ho marina amin'ny finoana, ary dia tafon'ireo mpino samihafa reo, tafon'ireo manao ny ainantsika amin'izany. Isika koa zany izao ny modely amin'izany finoana sy fahatokiana n'Andriamanitra zany, ao anatin'ny fanompona ho tanterahantsika, ary mbola ho tanterahantsika raha mbola velona ihany koa. Reny rehetra reny dia raha miasantsika amin'i Jesosy Kristy izay niantso antsika, ary indrindra raha antsika rehetra miara-miasa ho voninahitry ny tompony. Izany
dia tazony ry havako, tsy ho an'ny diakonina sy ny lolona ny voamera rehetra tsony zany ty fa hoantsika rehetra, tazony no fahamarinana, iaino no finoana, andeha ho marina mandrakariva itsika eo anatrehan'ny tompo sy eo anatrehan'ny olona. Ao amin'ny fiainana amin'ny finoana no hitsaran'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Ao amin'ny fiainana amin'ny finoana no azahoantsika valim-bavaka ka tsy fahizin'Andriamanitra miaraka amin'ny tsipino itsika. Fa ao anatin'ny fiainana ny finoana ry havana no mahamarina atsika ary mahaelona mahavelona atsika ka andivantsika amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dia maherezo amin'ny tompo ary sy amin'ny herin'ny faherezany fa mandra-piavan'ny tompo eo anatrehany zao tontolo zao feno faharatsiany, ny fahalovana, ny fomba mampanao samihafa mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia fantatry Jesosy ny olona dia io ary le Hébreux 10:7 ho izay fahatelo milaza an'ity dia zao mihitsy ny tenenin'ny tompo ny oloko zay ny teneniny ao averiko Hébreux 10:7 ho izay ny oloko marina teo velon'ny finoana marina. Amen. Les croyants vivent par la foi. Aujourd'hui est le dernier dimanche pour méditer ce thème. Notre sermon est tiré du livre du prophète Habakkuk. Il a dit, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2:4. Ce verset est très important en termes de foi, car il apparaît également 3 fois dans le Nouveau Testament. Habakkuk était un prophète dans un temps de crise, puisque la puissance babylonienne avait conquis la Syrie et l'Égypte, et les Babyloniens voulaient imposer leur domination sur le Proche-Orient, y compris la Palestine. Le peuple de Dieu avait peur. En voyant la souffrance du peuple et ses péchés, le prophète implorait Dieu. Et la réponse du Seigneur révélait que la survie du peuple élu reposait sur sa foi, la dépendance envers lui et l'attente de son salut avec espoir et repentance. C'est pour cela que le prophète disait, le juste le juste vivra par sa foi. Premièrement, qui sont les justes? Avant de répondre à cette question, on peut poser encore 5 questions. Pourquoi Dieu utilise-t-il le païen pour faire souffrir son peuple? Et puis, pourquoi le juste aussi avait été puni avec les impies? Au début du verset 4, il y avait des gens qui n'étaient pas droits. On peut aussi les appeler méchants. Leur vie était associée avec les violences, l'injustice, le mal, les querelles, les conflits, la perversion de la loi, l'oppression, la destruction, l'orgueil et l'idolâtrie. Leur âme était enflée et le jugement était inévitable pour eux. Tandis que le juste, ou bien l'innocent, ou droit, est celui ou celle qui avait la foi en Dieu seulement. De nos jours, les croyants tentent de suivre les modes de vie des non-croyants en Jésus pour exprimer la liberté et ne pas être mal vus devant eux. Mais la Bible nous souligne que le juste est celui ou celle qui vit en conformité avec la parole de Dieu. Je répète, la Bible nous souligne que le juste est celui ou celle qui vit en conformité avec la parole de Dieu. Exprimé dans la loi, basée
sur la Sainte Écriture, c'est-à-dire la Bible entière, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Deuxièmement, l'importance de la foi. Dans le vocabulaire hébreu, les mots amen, foi, fidélité ont la même racine plutôt. De plus, c'est juste grammaticalement de rattacher l'expression par sa foi ou par sa fidélité au verbe vivre. De là, on peut dire que celui est juste par la foi ou par sa fidélité vivra. De même, quand Jésus viendra juger les vivants et les morts, ceux qui ont la foi justifiée en lui vivront éternellement. L'apôtre Paul prône la justification par la foi seule, pas par la loi ni par les œuvres. Romains 1,17, Galates 3,11. En conclusion, Dieu nous confirme qu'il ne fera pas mourir le juste avec les méchants, car de son peuple, au temps d'Habakkuk et dans le Nouveau Testament, face à notre société corrompue, troublée, envahie par la mondialisation et la globalisation, Jésus nous a dit, mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Amen.